tsara indrindra nefa nataon'i Jesosy atsika ary tsara indrindra koa mbola ho ataony eo amin'ny fiainantsika. Amen. Halleluja. Halleluja. Sokafy ny vavanao dia miresaha fanamasina amin'izao fotoana izao. Miresahany Jesosy dia lazao azy ny etaentanao marina azy raha tonga eto an-trano isika. Aza atao fahazarana ny fahatongavana eto an-trano. Aza atao fahazarana ny hoe mihira dia avy eo mihaino toriteny dia avy eo dia mandray fandraisana fa eto ny mpanjaka sy tompony tompo. Ary mijery izay manana fo mangetaeta azy marina izy, amonjy azy amin'ny kely ozy ny ten'Andriamanitra izay manana fo mahitsy eo anatrehany. Jesosy io jereo fona tsirairay avy tonga eto an-trano. Jesosy io ianao ny fanamperana eo amin'ny fiainako. Ianao Jesosy io no fifaliako faratapony. Ianao Jesosy io no amboara ho ahy. Jesosy io iza no iriko any an-danja tahaka anao. Iza no ahy any an-danja tahaka anao fa tsy misy etỳ an-tany iriko mihoatra noho ianao Tompo. Mety ho levina ny zavatra rehetra, mety handalo izao rehetra izao fa ianao kosa ilay mandrakizay Tompo. Ary zako hiaraka aminao mandraka izay. Eny Jesosy io, eny fanahy masina. Tiako loatra ianao, manasa anao zahay amin'izao fotoana izao. Avy fenoy izay, anjakao ny fonay, anjakao izao fotoana izao, anjakao ny ao anatinay manontolo fanahy masina. Avelanay ny zavatra rehetra, izay rehetra mety manelingelina ny sainay tsy hifantoka aminao, izay rehetra mety manelingelina ny fiainam-panahinay tsy tena hibanjina anao, ahitsanay izany ankehitriny. Fa avy Tompo, milanao mafy izahay. Avy amelombelona indray fanahy masina. Fanahy masina avy. Amelombelonay indray ankitsoka eto any. Ilay aina avy amina fanahy masina avy. Amelombelonay indray ankitsoka eto anio. Ilay aina avy amina. Sandrato ny tananao. Sim.
Dreto izahay Jesosy anao takareo loolona efatra amby roapolo anatitra ny satrim-poninany eo atongotrao anatitra ny amboara rehetra eo atongotrao amin'izao maraina izao asandatra ianao ary mpanjakanay ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay mendrika indrindra asandatra ianao eto amin'ny firenenay asandatra ianao eto amin'ny tanànanay asandatra ianao eo amin'ny ankohonanay asandatra ianao eto amin'ny fiangonanay asandatra ianao ao am-ponay ao anatinay halleluja mendrika indrindra ianao tompo halleluja panjaka sy tompona tompo isika it is ilay masina indrindra re masina sy reo anjely miankoka But
taoka izay navotany Jehovah natratra fankalazana fitsavana sy fiakofana eo anatrany na maraina na atoandro na hariva na alina na misasakana hodirena ny ninanana antoanto. Alléluia. Ndao hiteka mahafan'ny Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko raisitsika izy mirahavavy amerina ny voninahitra ho any amin'ny Jesosy. Tahin Jesosy daholo dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ahafahanay rahavavy mijoro vavolombelona eto ny amin'ny zavatra ataon'i Jesosy aminay surtout amiko tena misesisesy be ny zavatra ataon'i Jesosy amiko fanavaozana ny saina, fanasitranana, mandray foana dia voninahitra ho an'i Jesosy dia hijoroako vavolombelona eto nanovan'i Jesosy ny motivation ny amin'ny fitediavana ny tavany hatramin'izay izay mirahavavy zany efa tamin'ny 2018 no mpinamana dia izay miara-mandeha mivavaka foana izay mitokana eny an-tendrombohitra izay mirahavavy manao alim-bavaka izay mirahavavy mifady hanina miaraka izay fa ao anatin'izany zavatra ataonay rehefa mandeha ny an-tendrombohitra dia ny sitraponay no entinay eo amin'i Jesosy efa misy zavatra vonona hoentinay miandro validena zany sisany fa tsy mitady ny sitrapon'Andriamanitra tao anatin'izany fa nenay foana ny entinay nenay foana dia niova le izy taty aoriana dia tamin'ny Sabotsy niova lasa mitady ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy le anay tsony zany ny ataonay hoe totoafo eo amin'ny hatrehanay Jesosy foana dia nalala ny lanjany tena vrai communion koa tamin'ny Sabotsy izay tsy niara-mipetraka fa samy teny amin'ny plasinay teny izay dia tovoka ny fahatsapahana taty anatinay dia izaho manokana zao ny fandraisana fanasany tompo izany ohatran'ny hoe fombafomba tamiko satria ilay efa nijoro teto hoe izaho efa nisy fotoana tany amin'ny témoin de Jéhovah
dia indray mandeha isa-taona no manao fanasan'ny tompo nefa tsy hohanina koa fa apasy le izy apasy eo akaikinao zany fa tsy hohanina dia tena faly be za tamin'ny sabotsy hoe zany lanjan'ny communion tena tokony hohanina fa tsy fomba hoe tany zany tsy nohanina fa aty mihinana dia hohanina fa azoko be amin'izay ny dikan'le izy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Voninahitra ho an'i Jesosy fanohizako ny zavatra nyteneny hoe taloha izay miravavy mikatsaka ny sitrapony foana tiana hotanterahany Jesosy dia rehefa tonga teto izy moa nefa mivavaka talohako teto fa zany nandeha nanaraka anazy fotsiny tamin'izay nisy taona koa zay efa nanao témoignage teto dia feno hoe 5 ans amin'izay zany no finamananay dia resaka izay hoe ndao rangatsika sindriana mba hanao fety kely fa efa 5 taona izay dia hoe andeha hanao fety izay dia tonga teo amin'izay hoe samy tonga saina hoe tsy nety tanteraka le izy fa avy amin'izay tsapanay hoe ay nisy zavatra navaozan'i Jesosy taty anatinay araka le hoe motivation anay tsy brisement nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanay miravavy tena hoe izay namanena fantatra n'izany hoe niaraka izy tao izay tena hoe niaran-tomany satria mafy be le izy dia tsapako amin'izay le izy nazavain'i Jesosy anao hoe rehefa nanomboka teto dia tonga fotoanan'ny communion dia le mandray fanasan'ny tompo dia tany amin'ny fiangonana isanay moa hoe tonga dia hohanina le izy fa leto le izy le tapahany iny dia teo amin'izay le izy tsapako hoe misy resaka hoe brisement le izy hoe hiaina fiainan'Andriamanitra amin'izay dia niratsaratsana an'i Jesosy daholo amin'izay le toetratoetra mampiomehy rehetrarehetra ireny dia izany efa nisy taona nyteneniny hoe nisy olona nanao zavatra ohatran'izao izy le be saina be ohatrandry dia tsapako hoe le tohatrandry taloha zany ozy izy fa efa niovindry dia tena faly hoe wow Jesosy tena efa mandray isa tanatika ianao satria za zao tsy natsapa hoe efa nisy iovana taminazy satria za be saina be dia indray izy ary tonga dia taritiko hoe ndao ary dia izay koa moa mifalaraka foana hoe fanohany eny fa isaorako an'i Jesosy hoe feno 5 taona le finamananay dia sitrapony amin'izay lasa nikatsahanay roa dia tsy mitady ny anay intsony izay dia voninahitra ho an'i Jesosy fa izy no manovanay. Alléluia. Alléluia. Misaotra betsaka tahin Jesosy nareo miravavy ndao tsika senao hitsangana. Alléluia. Aorian'ny témoignage ndao tsika hankasitraka an'i Jesosy. Izy no antony zavatra rehetra. Izy mamela ny zavatra rehetra hitranga eo amin'ny fiainanao. Dia mety anontany ianao hoe Jesosy hainao ve zany mahatonga an'ity zavatra ity mitranga eto amin'ny fiainako? Isorin'Andriamanitra fa nitaritiny eto ianao androany. Amen. Isorin'Andriamanitra fa navelany hafantatra ny ao am-pony ray ianao. Isorin'Andriamanitra fa betsaka no mitady an'izao asa fanompony zao fa tsy hoe azo isaina amin'ny ratsan-tanana fa mbola tsika ireo ihany aloha navelan'Andriamanitra hisitraka sy hifankahita amin'izany asa fanompony zany. Tsy hoe tsika ny manana ny marina fa tsika ny nantsona ho tonga eto dia ndao hankasitraka an'Andriamanitra. Amen. Tombony lehibe ho anao ny fanananao an'io rahavavy sy anadah eo akaikinao io mifampitaria amin'ny tsara fampitoma amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza mitarika an'Andriamanitra fa mety eza ho taria an'Andriamanitra. Ndao tsika hisaotra Jesosy ny amin'ny fahafahana tonga eto ny amin'ny nanovany an'izy mirahavavy teo ny amin'ny zavatra lalovanao isory fa lehibe loatra ny Andriamanitra ao. Isory fa mbola navelany ho tonga eto ianao hiara isotra sy hiara nandratra ary anome voninahitra ny anarany ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa araka le hira nataonay tao alohan'izao fijona vavolombelo zao dia ianao no antony sy ny haviany zavatra rehetrarehetra. Misaotra Jesosy fa tsy hoe izay ekeny sainay no avelanao hitranga fa ho ambadiky ny fitarianao dia misy planina tsara voahomana ho anay tsirairay avy. Misaotra fa navelanao tonga eto amin'izao asa fanompony zao zahay. Misaotra fa navelanao hafantatra ny ao am-pony ray zay amin'ny alalan'ny fitarian'ny fananao masina. Misaotra ny amin'ny révélation maro samihafa ary androany zay Jesosy dia mamerina hatrany voninahitra eo aminao. Misaotra noho ny amin'ny tananao, misaotra noho ny amin'ny révélation, misaotra noho ny amin'ny fanovanao, misaotra noho ny amin'ny fandratsananao ireo zavatra tsy mifanaraka ao amin'ny fonao eto amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa mamela brisement hitranga eto aminay ianao mba hahafahanay miova mifanaraka amin'ny ao am-ponao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy averina ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay tsika rehetra hiarahanao hoe amen. Andao hitiaka mafy an'i Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Ataovy mafy any aloha ny teaka ao azajanony zany. Alléluia. Ataovy mafimafy le tehaka ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ya. Mba fantatrao ve fa mazaho toerana vetivety? Fantatrao ve fa ao amin'ny fiombonana ny fanamasina mameno ny banga?
Amen. Inona moa zany ny zavatra mitranga eto raha toka hoe ijoro eto fotsiny afa tsy tenin'inona dia misy zavatra mitranga ve? Tsisy mamaly izy. Andriamanitra miasa foana na iza eo na iza tsy eo. Amen. Ao anatin'ny baiboly ao isaria kely ny sainao dia ao amin'ny bokin'ny Genesis ny tantaran'ny Adama dia i Adama tsy nitadiny tsara na nitadiny ratsy fa niainany tsara izy. Ahoana zany? Hoy Andriamanitra mantsy azy, ry Adama, tandremo aza hinananao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zany hoe zany Adama sady tsy nafantatra ny tsara no tsy nafantatra ny ratsy nefa niainany tsara izy. Rehefa nentin'Andriamanitra i Adama tao amin'ny Saedena dia tsy nisy nampahory azy na ray azy. Tsy nisy fitarainana tao anatin'ny baiboly ka hoe tsy ampy any Eva satria Eva tao anatiny. Tsisy nampahory azy raha ara-nofo fa ny tsy ampy azy dia ny ara-panahy. Satria izay natonga an'Andriamanitra nidina isan-kariva, nitsangatsangana tamin'ny fanatrehany nameno an'izay banga tao amin'ny fanahy tao amin'ny Adama. Raha mijeritsika eo amin'ny bokin'ny Ezekela dia nentin'Andriamanitra Ezekela nakeny amin'ny taolamaina. Dia hozy izy Andriamanitra mantsena Ezekela hoe Ezekela maminany amin'ny taolamaina. Lazao hoe isy ozatra, hoditra, nofo dia naminany Ezekela. Fa rehefa complet le zavatra maha-olombelona any taolamaina dia hozy Andriamanitra hoe misy zavatra mbola tsy ampy ao. Ohatr'izay koa i Adama rehefa nivolavolain'Andriamanitra ny vovoka dia natsangany fa mbola nisy zavatra tsy ampy tao. Ohatr'izany koa ny mpianatra tao amin'ny jaona toko 20:22. Efa niaraka tamin'i Jesosy izy nandritry ny 3 taona ary efa niaina izy mandra-pahatonga ny fotoana hatramin'ny onany tamin'i Jesosy fa mbola nisy zavatra tsy ampy tao. Ohatra fotsiny hoe Petera tsy nanana tena fitiavana an' Jesosy fa nanana fahafanam-po izy. Alleloia. Fa rehefa tonga ny fotoana ny Adama dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:7. Ary dia nofofony fofonaina ny vahavorony ka dia tonga olombelona izy. Ohatr'izay koa tao amin'ny Ezekela 7:30. Rehefa tonga ny fofonaina na ny rivotra dia tonga fahavelomana tao anatin'ny taolamaina, lasa nampitsangana azy ho tonga olombelona. Ohatr'izay koa tao amin'ny Petera sy ny mpianatra. Rehefa tonga Jesosy dia izao ny zavatra nitranga. Hozy izy Jesosy hoe raiso ny fanamasina, no tsofony dia ny raiso fanamasina. Fa rehefa tonga izay fahafenoany izay dia niofo Petera. Inona ny zavatra niova tao amin'ny Petera? Tamin'izay Jesosy vao nanontany amin'izay hoe moa ty hava ianao. Ny famaliany Petera tsy nitovy tamin'ny famaliany talohany nandraisany fanamasina. Ary ny fiovahan'ny Petera rehefa tonga Jesosy ho samborina tao Getsemane dia hozy Jesosy hoe Petera, aiza ilay fitiavanao?
fa na dia adiny ray monja raha veo izy dia tsy vitanao ny miaritory miaraka amiko mivavaka. Fa rehefa nandray fahafenona izy dia nitombo ara-panahy izy, niovany tao anatiny lay tena fitiavana. Amen. Satria naharitra nivavaka tsy nitereny Petera nandritry ny 10 andro. Tsy mazaka ny fahafenona ianao raha tsy tonga manombo ny nofinao. Petera tsy niova intsony fa nitombo hatramin'ny farany izy, satria tsara fiombonana izy. Jereo ny zavatra anankiray nahavarinana ala izy, fa rehefa nentina tao amin'ny sahedena i Adama dia Andriamanitra nahita fa tsy Adama no niteny, satria ny fahataterahana dia tao amin'ny Adama. Mba fantatrao ve fa firy ny isan'ny voankazo eto ambonin'ny tany? 2000 ny isany. Variéténa voankazo 2000 ny isany. Firy tamin'ireo nefa nohaninao? Zany hoe raha dinihana zany i Adama tsy nisy nampahory azy, ary tao amin'ny sahedena tsy nisy création fa nisy découverte. Satria Adama faly isan'andro. Raha toa ka nihinana poma, voaloboka, mananasy, goavy, kiwi androany dia tsy nohaniny intsony izay. Fa raha pitsodray izy nihinana kiwi m'existe ndre zany fa memezanao. Zay misy nitenenako an'le satria tsy fantatrao. Kiwi ny fantatrao fa kiwi tsy fantatrao. Alléluia. Misy découverte be da be tian'Andriamanitra aseho anao isan'andro isan'andro, satria Andriamanitra dia maneho zava-baovao foana. Ka inona no mampitanondrika anao? Calme dia ahoana hoe calme fotsiny ianao dia misorira fa anao zavatra Andriamanitra. Halleluja. Rehefa amaranako azy nisy fahabanganaka eto amin'ny Adama. Halleluja. Satria nesorina ny taolatehezana. Rehefa nesorina ny taolatehezana fananinina, satria hoe Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Fa Andriamanitra tsy niteny hoe tsy mety raha irery, fa tsy tsara. Zay no mahatonga an'Andriamanitra ao tsara sady mpanao ny tsara. Rehefa nongotana le taolatehezana dia banga ny tao amin'ny Adama. Fa tsy maintsy ny fenona le izy dia tsy maintsy natery ny Eva. Halleluja. Halleluja. Azonao an-tsaina ve hoe ninona banga eo amin'ny fiainanao efa vonin'Andriamanitra? Ameno an'izay banga izay. Fa ty antany anao fotsiny aho hoe mifankahita ve nareo? Raha tonga eto ianao zao te antany anao satria fantatro fa misy antony ny antongavanao eto. Fa aza atao le antony ilainao ny antongavanao, fa ataovy izay hifanenanao amin'Andriamanitra. Izy rehefa nilaza nyity teny ity, haitsika tsy enjery fa mamokatra eo amin'ny fiainantsika ve? Naiza naiza hiangona ny 2 na ny 3 amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Raha tonga izy tsy natao mpitazana, fa izy nefa nilaza ny ray miasa mandrakariva, za koa miasa, vonona izy hiasa androany. Aza atao fahazarana ny miaino ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony. Satria izao ny antony, ny mpanompony izay mijoro eto dia mikatsaka mandrakariva
ary mangetaeta foana ny ahita fiovam-piainana ho anao zany. Tiako hanokatra ny fonao ianao androany. Aza velandalo ty fotoana anankiray ty, le 20 androany, le 21 androany. Indray mandeha tsy miverina, 21 octobre 2023. Indray mandeha ihany, fa efa misy voaomana ho an'ny indray mandeha ihany. Nefa tadidio fa malova fiainana, manangana fiainana, manasitrana fiainana, mampisy fiainana mahagaga. Tiako hitsangana ianao amin'ny toerana. Apetrao amin'ny tananao, ao amin'ny fonao ny tananao ankavanana. Dia lazao Jesosy ao am-ponao. Vonina Jesosy androany. Iainao anao avy amin'ny alalan'ny mpanomponao. Tena te hisitraka Andriamanitra. Zay tena voaomanao androany. Tsisy avelako very, fa hifantoka zato isan-jato ary tsy ala maina eto tsy mitovy amin'izay nidirako teto, nivoako eto. Mamerina aminao amin'ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Amen. Resika tehaka mafy dia mafy. Ho an'i Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra izarany teny amin'ity androany ity. Alléluia. Tatsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Miarahaba antsika indray amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika tsirairay avy. Araky ny tenin'ny pasteur teo ataovy misy etaeta isan'andro ao anatinao. Fa tsy ny zava-tsoa no manin'Andriamanitra tsy laninao ary mbola tsy hitanao. Dia noho iny misy firy moa le fruit teo pasteur? Inona le teneny teo QA? Mbola nanantsika QA zany aloha pasteur zao matoa ny teniteny an'izay zany dia fampiantsika kely tsika pasteur fa mba te hanandrana zany. Fa raha mifantoka tamin'izay nilazain'Andriamanitra ke zany Adama, dia tsy tokony nanam-potoana akory izy hanandran-kandrana zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Alléluia. Ao afoana tananao dia tenen'Andriamanitra hoe misaotra anao any amin'ny fitondranao ny fiainako. Marina tokoa fa ianao no mitondra ny fiainako fa tsy hoe za no mitondra ny fiainako. Misy ny mandresy lahatra tiako hitranga. Misy fotoana avelanao hitranga zany. Ary misy fotoana tsy ataonao mitranga fa andrasanao ara-potoana vao ataonao. Satria mitaizanay ianao fa mianatra izay miaraka aminao. Satria ianao no masy mandidy amin'ny mampamorona sy Tompo ary Andriamanitra sy iray ho anay. Mankasitraka iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao fotoana marain'izao. Nitarianao zay tamin'ny alalan'ny fanahinao. Tsy mahatary tena ho eto amin'ny fanatrehanao zay. Tsy mahatondra anay eo anatrehanao akory zay Tompo. Ary isaoranay ianao fa miasa 24 heures sur 24 amin'ny fanahinao mba tsy ho tafasaraka aminao zay isan'andro. Androany ampaherezo zay reraka. Ampianaro zay fa mangetaita ny anatra. Atsangano zay potraka. Sy trano indray zay maratra Tompo. Omeo hevitra zay verihevitra sy misaina fa mety tsisy azo atao intsony. Omeo courage zay mila an'izany. Aoka ho tonga fivoriana fampiakarana moral androany. Fa tsy hoe miakatra fotsiny moral, fa miakatra mihitsy ny finoana, ny fijoroana, ny fiainam-panahy, ny fafana manahaka anao amin'ny toetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy maza ho toerana vetivety. Alléluia. Alléluia. Teo rehefa nandeha ny fotoam-piankofana teo dia
tsy androany ihany moa fa nisy fotoana efa nisaina an'izay dia resaka tamin'i Jesosy hoe raha mba efa ela ho aho no fantatro ny révélation fantatro amin'izao dia mety ny éviter zavatra be dia be atao amin'ny fiainako, ny éviter tension, galère, problème, blessure, dépression, désespoir. Ohatran'ny hoe misy nenina zany tany anaty eo, maninona koa ary zao zany vao fantatro. Dia eny koa any anatin'ny tompo mampahery hoe raha tsy nandalo an'ireny ianao dia tsy fantatrao izay fantatrao androany. Miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Ary androany mety misy zavatra ambany lalovana dia hozaraina miaraka amin'ny fanampiana fanamasina. Amen. Mahafaly andray no miaraka amintsika androany ary miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika tsiraray avy. Ny loha hevitra ny meny tompo antsika amin'izao sabotsy ny communion izao, alohan'ny hirosona amin'ny weekend, mamaky vakina ny herinandro vaovao, mamarana ny herinandro vao vita, dia nampitondraina ny lohateny hoe fahalemem-panahy sy ady, 2 points, Andriamanitra miady ho ahy. Averiko fahalemem-panahy sy ady, 2 points, Andriamanitra miady ho ahy. Androany ho fantatrao na ianko hampatsiahivina anao ny karazana fijoroana ahatonga an'Andriamanitra hiady ny adinao. Tsy onontsika ny fampanantenana hoe mino alohan'ny farantaona hiady anao Andriamanitra, tsy onona amin'izay tsika, fa hirosy lalandalina kokoa hoe fa maninona Andriamanitra ny ady ny adiko, ary zao zavatra ataoko zao ve mampitsangana an'Andriamanitra hiady ny adiko sa hijery hiady rery izy? Nefa za rehetra lahatra fa hiady anao hono izy. Ny resantsika eto zany tsy fandresen-dahatra fa fanovana famindra sy fomba fijery ary fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fahalemem-panahy dia toetra anankiray izay mandrafitra ny vokatry ny fanahy voalaza amin'ny Galatina 5. Ny fahalemem-panahy amin'ny teny frantsay dia douceur, amin'ny teny anglisy izy meekness. Raha atao amin'ny teny hafa zany ny fahalemem-panahy dia hoe fahalefahana, malefaka, malemy fanahy. Lista be mihitsy ny définition, io asiako anao. Définition fahalemem-panahy fotsiny io fa tsy ho vidy ty raha ho atao daholo fa hampahany amin'io le ilainao androany asain'Andriamanitra zaraina no omenanao. Ao anatin'ny malemy fanahy, malefaka, mamy, miaraba an'izay mananarina mamy rehetra eto, mahafinaritra. Ary io fahalemem-panahy io no tsy ambaratelo ny hery. Miaraba an'izay mananarina hery rehetra koa zany tonga eto fa hampiarahana zany ny hery sy mamy, na ny mamy sy hery. Zay mahatonga ny boky mpitsara milaza rehefa nanao fanoharany Samson, tsy fantatry Samson fa révélation be izy, toy izy hoe avy ao amin'ny mahery no mamy. Amin'Andriamanitra zany ny olona malefaka indrindra no mahatamana ny heriny. Raha androany ianao zany manapa-kevitra ny ho karazana olona mamoaka an'izay fahalemem-panahin'Andriamanitra izay, tsy le kalazan'olona misetrasetra, dia tamana eo amin'ny toetran'Andriamanitra seho anao izay ny herin'Andriamanitra. Tsy anazava be ho inona no mitranga rehefa eo ny herin'Andriamanitra, fa te hiteny aminao fa misy zavatra be dia be milamina rehefa mahazo aina ny herin'Andriamanitra eo amin'ny toetranao. Tena akaikinao, na eo aza le hery hoe ka tsy omenao le toetra hoe dia tsy miseho le hery hoe. Taloha tsika zany rehefa nianatra dia hoe eto ny herin'Andriamanitra, dia mientanentana daholo ny mpianakavy. Mirava nefa avy eo tsy samantany hoe niasa ve le hery sa ahoana moa izy teo. Omenanao ny antoka fa hiasa le hery. Mila malemy fanahy ianao. Amen. Aza dino fa amin'Andriamanitra toetra aloha vao mirakla.
avereny hoe toetra aloha vo mirakla hoe tandremindray zany sao dia hoe toetra fotsiny miinsista misy mirakla ao ambadika le toetra ka tena tonga dia mihetsika sy miseho Andriamanitra satria tiany ny toetra ny ainanao satria izay ny objectif ny ianao manahaka azy tsy amin'ny asa-pahagagana ihany fa manahaka azy amin'ny toe-piainana ihany koa ny toetra izay resantsika eto dia efa ao anatinao raha efa nandray an'i Jesosy ianao tsy ezaka ny mamoaka azy manao résumé foy dia hiditra amin'ilay toetritsika tsy ianao manezaky ny malefaka fa ianao manaiky ho tarihana satria izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dikan'izay mivavaka aloha zany ianao vao mivoaka ilay toetra misy fifandraisam-piombonana aminao sy Andriamanitra vao renao mihitsy ny hoe manaiky ianao angetaetan'ny fiainan'Andriamanitra dia lasa vavaka izay dia miditra tsehatra amin'ny fanamasina mitarika ianao dia raha karazan'olona mpisetrasetra be ianao dia lasa karazan'olona malefaka ianao ao aorianan'ilay fiovana ohatry ny ahoana ilay Fahalemem-panahy asain'ny tompo resahana aminao androany maraina teneny hoe ohatry ny ahoana lizy pastera hoe ka satria anao mametraka fanontaniana dia hovaliana zany ilay izy voalohany tsy miady ianao ho anao ho anay botabota dia rehefa mandeha ny EPS dia rehefa le atao le hoe misy misafidy coéquipier dia le farany tsisy misafidy ireny misy toana nanontany teny efa minarina nandalo an'izany aika Andriamanitra ka hifidy izay tsy fidin'ny olona ho fidin'Andriamanitra satria tsy niteny tamin'izany hoe zampafidi satria fatatra hoe tsy mahay koa ary ny olona tsy mahay koa nefa no omban'Andriamanitra alleloia mankahery rehetra zay voailika zany tonga eto misy farany eo tsy tantaranao ny zavatra mety lalovako hatreta mbola mety isy fotoantsika mety hanokana an'izay fotoana izay fa benina trehana fa eo Jesosy ary rehefa mametraka ny adinao ianao ho adin'Andriamanitra dia lasa tsy adinao tsony ilay izy dia tsy ianao miady ho anao tena mijoro Andriamanitra miady ho anao ny andro tehaka ohatrany tsisy ny tehaka zany tena mijoro ane Andriamanitra tena mijoro Andriamanitra tao anatin'izay resaka le baskety izay za tsy miteny zakoa vaovao tao amin'ilay sekoly ohatrotr'izao eny tsotrotr'izao tonga kely izay mafatifaty kely kosa aloha tonga fa tsy tany amin'ilay fatifatesana ny ilaina fa olona mahay baskety ny ilaina dia rehefa raikitra zany le mitsinjara hoe ihany dia za eo amin'ilay farany foana tsisy maka dia nahavariana fa nisy lehilahy anankiray zay mahay basola zay izy sola tsisy vola dia Jordan zay ny surnom mahay zany dia izy no mifidy za zany tsy teny zambafity teny kaikinao mianatra tsy miady ho anao ianao hoe tantaran'izany dia mahatsiaro hoe tamin'izany mbola tsy nanana an Jesosy fa rehefa manana an Jesosy iny tokony mainka maritoerinao anatiny satria fantatrao izy ny afaka hiady ho anao Mosesy dia voalaza fa amin'ny numerito 17 maran Jesosy Mosesy dia lehilahy nahalem-panahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany io Mosesy mahalem-panahy io nitafateny eo amin'ny Exodus 7:7 ozy izy amin'ny anaran'ny tompo hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina valin'ny fanontaniana ny amin'ny hoe amin'ny fomba hoana anao tanteraka an'izany hoe Andriamanitra niady ho azy any dia fahalemem-panahy tena kaikinao tianao ve Andriamanitra hiady ho anao hoe mila mahalem-panahy ianao hoe teneny izy mila malefaka ianao hoe ao mahita zany fa manomboka andro amaraina dia ho tonga saina ny mpianakavy rehetra hiaina n'izay fahalemem-panahy ny Jesosy ao anatin'izay na ao tokantranonao atao amin'ny asa fanompoana any amin'ny fiasana misy ianao any am-pianarana dia karazan'olona malefaka sy mahalem-panahy daholo tsika menakavy atao ve mainina tsara
na ataontsika hoe misy zavatra manaitra zany ao an-trano dia miteny amin'ny fiteny malefaka ianao zany. Hoay, iny misy voalavo. Fa sy tonga dia mioraka be. Mila mianatra amin'ny fe tempérament ianao zany. Azonareo ve le ho an'izay tsy matahotra an'izany moa dia tsy azo ny zavatra terataraiky zany. Ho andreo izay mangatabavaka mba ho afatahotra amin'izany dia fantany tsara izany zavatra teneniko zany. Teneniko ianao mianatra amin'ny teny malefaka hoe. Misy teoria tsy avy amin'Andriamanitra indraindray iainantsika hoe arakaraky ny tenenana mafy no iainonantsika. Tena kaikinao tsy marina zany hoe tsy hoe miteny mafy ianao dia miaino anao ny olona. Au contraire ara, ny fitenenanao malefaka mahatonga ny olona mitenena mafimafy kokoa e. Satria miaino izy. Mianatra an'izany isika mianakavy. Ny ray aman-dreny dia mianatra miteny malefaka amin'ny zanany. Ny zanaka mianatra miteny malefaka amin'ny ray aman-dreniny. Ny mpampiasa mianatra miteny malefaka amin'izay mpiasa miasa ho aminy na dia karamainao azy izy. Ary ny olona miasa dia mianatra miteny malefaka amin'izay mpampiasa petraka Andriamanitra mifehy azy. Ny pasteur dia mianatra miteny malefaka amin'ny mpino. Ary ny mpino dia mianatra miteny malefaka ny mpivady dia mianatra mifampiresaka malefaka. Tena kaikinao efa ao ilay izy hoe fa mianatra mamoaka ianao hoe androany zany tsika tsy hangataka hoe omeo satria efa ao, fa ianao mianatra mampanaiky ny sitraponao mba hamoaka n'ilay zavatra andrasan'Andriamanitra izay efa ao anatinao. Avereny hoe tsy miady ho an'ny tena koa hoe Andriamanitra dia mampianatra fa na dia manana ny rariny azy ianao dia tsy tian'Andriamanitra ianao hiady ho anao. Na dia manana ny rariny azy. Dia ahoana pastera raha hiarany tsirariny na dia hiarany tsirariny koa aza dia tsy avelan'Andriamanitra hiady ho anao ianao fa manjary tsy mitsangana izy. Tenenina akaikinao manjary tsy mitsangana izy hoe misy taontsika hiteny mitsangana tompo. Ohatrany hoe maniraka. Alleluia. Azonareo ve zany? Aretitsika ohatrany hoe mpanjaka mitsangana. Ohatry mivadika amin'ny mason'ny mpanjaka hoe fizy elano aza mivabaikobaiko eo fa ina le fahendrena tompo tsy ady ny ady koa. Apetraka aminao io ady io ary manantena fa ianao ny ady eo amin'ny toerako. Dia mijery Andriamanitra. Ary toa mbola miady saina. Fa ngatsy hoe napetraka ao amiko ilay izy. Reny zany exercice amin'izay. Le teo mianatra. Tiatsika exercice. Tsy ela nini ato amin'ny sekoly ato voamenina ny lesa dia exercice mety rehefa avy eo dia examen. Possible aloha tenenina melodolo ihany. Matoa ianao zany mametraka ny adinao amin'Andriamanitra dia tsy miasa saina amin'ilay ady ianao. Tenenina kaikinao. Matoa mbola miasa saina amin'ilay ady hoe dia mbola ianao zany miady hoe dia ahoana pastera raha diso maika tena aza miady ho anao rehefa diso. Fandana mibebaka sy mifona dia avelao Andriamanitra ampitsimbadika an'izany ho tonga vavolombelona. Aza miady ahazo rariny, miadia amin'ny tenanao hiazona fahalemem-panahy. Teo Getsemane tonga ny sambotra an' Jesosy ny miaramila. Zavatra nitranga. Inona zavatra nitranga? Namela ny tena nosamborony Jesosy. Tsy niady ho an'ny tenany izy. Ary rehefa niezaky niaro azy ny mpianatra dia tsy navelany satria tsy tiany raha ny mpianatra ny miady ho azy fa ny nandrasan'i Jesosy teo Getsemane ny rainy no hiady ho azy. Zay mahatonga azy teny hoe raha zao anie zany miantso dia aniraka 12 légion Andriamanitra, 12 legiona an'anjely
ny légion anankiray 6 000, 12 légion 72 000. Raha 72 000 ange zany tonga eo. Nefa ny bokyny tantaran'i Ezekia, ange anankiray tonga eo, anjely anankiray firy pasteur 185 000 assirianina ringana. Anjely ray 185 000 assirianina. Anjely 72 000 ko hita hatramin'ny atome malkosy malko. Ho hita hatramin'ny atome vera tena hainao intervention iny anjely. Hitanareo, tsy any amin'le hoe anavitra ny tenanao eo, fa any amin'le hoe atateraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ohatrany resy fa tsy resy. Ohatrany resy fa tsy resy zany. Ianao ane mandeha manaraka an Jesosy dia imezany olona, enjehany olona, akorainy olona hoe dia io dia mbola tsy mamaly ihany, mba mila mamaly ihany nareo e. Teneny olona teny ratsy ny fianakaviantsika, ny anaram-pianakaviana mihitsy ny enjeu. Raha za ianao mangina, velao Andriamanitra hiady ny adinao. Fa hijoro izy, hiady izy. Misy anaran'Andriamanitra anankiray zay hoe mpiady mahery. Attention, mpiady mahery izy. Tsy mpiady an-tsena, mpiady mahery. Aza miady azo rariny fa miadia amin'ny tenanao, hiazonanao le fahalemem-panahy. Bon en permanence maraina ka hatramin'ny hariva amin'ny alina matory malemy-panahy foana ianao. Inona le voalohany? Avereny hoe tsy miady ho an'ny tenako. Faharoa, tsy tia miady amin'ny hafa. Ny olona malemy-panahy dia olona malefaka tsy tia ady. Amin'ny teny frantsay dia hoe pacifique. Olona tsy tia ady, olona tsy tia miady amin'ny hafa. Timoty faharoa toko faharoa 7:20 aminaran'i Jesosy, 2 Timothée 2:24. Ary tsy mety raha miady amin'ny mpanompon'ny tompo, fa ny mpanompon'ny tompo dia tokony malemy-fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalevitra. Ny mpanompon'ny tompo zany dia olona malemy-fanahy. Dia hoana paster le mpanompon'Andriamanitra le tsy malemy-fanahy reny, tsy mpanompon'ny tompo. Izy efa voaositra be, voaositra izy fa tsy mpanompon'ny tompo. Satria eto ny epistily dia manambara fa ny mpanompon'Andriamanitra dia olona malefaka. Aka tsy maintsy enjanina nefa manjary goragorana eo am-piangonana. Anka azonao apetraka ny disiplinina amin'ny halemem-panahy. Alleluia. Afaka miteny ianao hoe azongotany ny fisiny. Afaka miteny hoe aza atao eo ambony clavier ny ranom-boaloboka malefaka. Tsisy eo ka exemple ndre zany na reo reto miresaka momba mpanompon'Andriamanitra eto Paoly. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy miady ary ny zanak'Andriamanitra mampiavana. Zany koa mbola séminaire hafa. Jauna 18:36 hoy Jesosy, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia niady amin'ny mpanompoko. Ny mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra miady dia satria mampidina ny fifantohany ry zareo ho amin'izao tontolo izao, miady rakitra, miady olona, miady prestige na asa fanompona. Ety amin'izao tontolo izao no ampidinany an'ilay motivation dia lasa miady izy. Ianao tsy tian'Andriamanitra hiady, fa ianao tian'Andriamanitra andresy. Le ady tsy eo amin'le ianao miady mba ho tafavoaka, fa ianao miady amin'ny tenanao mba ho tsara toetra. Ny ambiny Andriamanitra no mijoro manokatra lalana, satria le fandresena efa vita. Tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra. Rehefa misy disadisa ateraky ny fariseo eo amin'izay toerana hitorian'i Jesosy teny, dia inona nataon'i Jesosy? Inona ny réaction-n'i Jesosy? Lasa izy miala. Tonga dia miala eo izy satria maninona? Tsy tia miady aman'olona Jesosy. Fa zavatra mahavariana, teneny olo hoe aza mandalo eo amin'ilay fasana fa misy demoniaka pilady eo. Tena ataony mandalo eo mihitsy ny cortège, any manivaka ka. Satria le olona ny tia ny délivrena ary le devodina ataony mamay. Fa raha misy eo amin'ny tempolo na amin'ny sinagoga olona reny fanahin Jesosy hoe mila ady, rehefa avy manazava teny ka vita ny fanasitranana, ray mpimaso ny alany eo amin'ny toerana satria tsy tia miady aman'olona izy. Tena kaikanao tsy tia miady amin'ny hafa hoe. Ny olona malemy fanahy zany dia tsy miady aman'olona.
afaka toiziko hoe tsy miady hevitra aman'olona zay anina ho any disy dia anina marina zany hoe zavatra henoko tany ianao tsy naheno akory zany hoe notranga tamin'iny tamin'iny tsy tany akory ianao tena de source sûre nefa le source sûre no mbola baraingo ny source sûre ny baiboly ka raha baiboly ny tenen'le izy dia marina le teneninao fa raha mbola tsy baiboly mbola azo diskutena tsy miady hevitra aman'olona tsy mila ady esorina mihitsy zay mety loha hevitra mitady ampiady zany ny olona Fahalemem-panahy fantatro zao fa loko politika dia tonga dia hiteraka ady ao an-trano azasinana zany ao an-tranonao fa fenoy fiadanana fa hitsoka ny trompetra mazava zany fa ianao koa dia tsy natao isika dia tsy navelan'Andriamanitra hiady amin'ny mpanota na hiady amin'ny olona very tena hoe kaikinao tsy miady ho anao ianao hoe dia tsy miady amin'ny hafa ianao hoe fahatelo tsy tia mampiady avereno tsy tia mampiady ianao zany mila mibebaka amin'ireny rotsikso nataonao tamin'ny mbola kely reny toetra tsy mety reny ina le rotsikso mampiady alika tsy izy iny ianao koa zany tsy tokony hampiady koa te zavatra ankaza mahafinaritra ny any anatinao any mihitsy ny tokony tsy tia mampiady tsy ampedinao le olona satria misy intérêt anao tsy Fahalemem-panahy ianao raha vao zay ary raha vao mamafy an'izay ianao tandremo fa hijinja an'izay any amin'le fotoana tsy ilanao an'izay mihitsy ho avy amin'ny angato sy ny arina ny fijinjana ampianatra anao ny zavatra nataonao tany amin'ny passé obolona toko fatelopolo ny fatelo amin'ny telopolo obolona 30-33 aminaran'i Jesosy ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny fanotsakotsanana ny ronono dia miteraka yaorta ny fanolanana ny orona dia miteraka rà ary ny fanetsiketsehana fahatezerana dia miteraka ady ianao zany tsy tokony hampatsiaro ny fahatezeranao ary tsy tokony hampatsiaro ny fahatezeran'ny hafa fa raha vao zay foana ny ataonao dia tsy maintsy misy combat sy guerre ao dia izy ady ao obolona 16-28 ny mpivadibadika dia mamafy ady tandremo ny resaka ataonao fa ny olona tia mampiady dia manao resaka mivadibadika zay mahatonga Jesosy milaza ao Matthieu 5:37 aoka ny teninareo eny dia eny tsy dia tsy fa zay mihoatra n'io zany dia avy amin'ny ratsy mianatra mijoro mahatoky isika amin'izay teny nomena sy amin'izay teny ny fanomezana mba tsy siny ny ady avereny hoe tsy tia mampiady hoe fa efatra miady ho an'ny hafa avereny hoe miady ho an'ny hafa hoe ny olona Fahalemem-panahy dia miady ho an'ny hafa zay mahatonga Jesosy eo amin'ny Jaona 17 ho an'reto izy no angatahako izy amin'io mbola voahiatrika famonjena manana saina afaka mitsimbona sy mitsinjo ny hafa ary miady ho an'ny hafa karaktera ilain'ny délégué de classe zany ny Fahalemem-panahy mody atao hoe délégué de classe solombavan'ny tsy vahoaka fa solombavan'ny mpianatra mila Fahalemem-panahy isika tsy miady ho anao tsy tia miady amin'ny hafa tsy tia mampiady ary miady ho an'ny hafa zay mahatonga antsika rehefa mandray ny fandraisana ary laseza ny fandraisana halleloja ry ny tazako tena ozy izy Jesosy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ao anatin'le fiainana mandrakizay io le Fahalemem-panahy dia ampianarina ianao tsy hamoaka ny fiainanao mahazatra fa hamoaka ny fiainan'Andriamanitra tsy mahazatra dia le Fahalemem-panahy amin'ny fotoana rehetra inona ny zavatra mitranga rehefa manaiky ianao
ny alem-panahy. Voalohany satria ianao tsy miady ho anao dia tsy maintsy misy miady eo amin'ny toeranao zany. Satria Andriamanitra ny rariny. Ianao efa hiarany ity tsy rariny ity mbola mangina sady tsy mety miady tsy maintsy mampijoro an'Andriamanitra zany eo amin'ny fitsarana marina, andray fepetra, raisy ny dosie anao dia karakarainy. Tsy mahafinaritra ve zany? Tsy mahafinaritra zany. Mahafinaritra zany, tsy mahafinaritra zany e. Mba sy tehaka mahafoan'ny tompo ary e. Le izy tsy hoe hiady anao Andriamanitra dia izay teny izay no entinao mamakivaky fiainana. Hiady anao Andriamanitra, mangina rehefa Andriamanitra hiady anao. Zay réaction zay dia efa hitana fa ohatrany tsy miady anao izy. Dia lasa mamita teny ianao, miandry an'Andriamanitra nefa izy tsy hipotra satria tsy omenao ilay zavatra andrasany. Dia eo no mahatonga ilay hoe za tsy hivavaka intsony. Satria izy ny teny fa hiady anao nefa tsy hiady anao akory izy. Zay réaction zay ny porofo efa marary ianao. Alléluia. Velao Andriamanitra hiady anao, maneke fotsiny tsy hiady fa hiaina fahalemem-panahy. Hozizy Samuela voalohany toko 2:10, ho torotoro zay miady amin'i Jehova. Zay aloha ny intrody. Ho torotoro zay miady amin'i Jehova. Tsy hoe zay miady aminao fa zay miady amin'i Jehova. Satria n'Andriamanitra ny hery dia tsy misy maharesy an'Andriamanitra zany. Zay ny mahatsara an'ilay hoe Andriamanitra no avelanao hiady ho anao. Dia Deutéronome toko 2:30 naran'i Jesosy, Jehova Andriamanitra zay mandeha eo anoloanareo, izy no hiady ho anareo araka izay rehetra nataony ho anareo tany Egipta teo imasonareo. Ny rahan'Andriamanitra Moïse, ndana miady ianao mba hamoaka ny zanak'Israely satria izay no tiako ataon'ny Farao. Nanaiky sa tsy nanaiky i Farao? Tsy nanaiky. Tany amin'ny loza 10 amin'izay, hozy Andriamanitra hoe ianao mipirina ao an-trano fa za amin'izay no hiady ho anareo. Ary rehefa Andriamanitra amin'izay niady ho any zanak'Israely, afaka tamin'ny fanangejana sy fanandevozana 700 taona ny zanak'Israely, nivoaka teo tsisy nangozohozo, cadeau bonus ny volamena rehetra izay karama tsy niraisy nandritra ny 700 taona nomen'Andriamanitra tamin'ny fampahitana fity alohany mandeha mivoaka. Zany hoe karaman'ilay andevo, karaman'ny dadany, karaman'ny dadabeany, karaman'ny dadany dadabeany, cumule tonga dia niraisy n'ilay anankiray. Tompo ataovy an'izany izay. Azonao veroka ve zany? Hoe tany amin'ny tantara lasa tany hono nisy vola tsy azon'ny dadanao fa anazy. Fa ataon'Andriamanitra voarainao. Raha ohatra ka efa tsy etsony ilay dada, fa raha mbola hoe ilay dada tsy maintsy omena an'ilay dada ilay izy dia anazy iny. Dia ilay dadabeanao, dia ilay dadany dadabeanao. Andriamanitra zany tsy manadino reto. Ianao no mila mametraka ny fonao maro toerana tsara fa Andriamanitra tsy manadino anao zany. Tena akaikinao tsy adinon'Andriamanitra zany ianao Teo amin'ny ranomasina mena izy Andriamanitra hoe ny anjaranareo miditra eo amin'ilay tany maina sokafaka fa zany no karakara an'izay mpanenjika. Fomba fiteny foana ilay hoe mpanenjika afara. Tian'ny olona mihitsy izay teny izay. Ho amin'ny Fahalemem-panahy izy tena akaikinao ho amin'ny Fahalemem-panahy izy hoe. Raha vao tsy Fahalemem-panahy mantsy ianao dia ho tratran'ilay mpanenjika. Ny olona Fahalemem-panahy enjehana no hijoroan'Andriamanitra. Fa tsy hoe ny enjehana. Zay le tsy azontsika ampiasaina amin'izay tiantsika fotsiny le teny fa mila miditra amin'ilay tenen'Andriamanitra. Izy ireo olona ireo zanak'Israely. Andriamanitra tsy namela ny zanak'Israely hiady ho an'ny tena fotsiny Andriamanitra hoe mandrosoa fa zany hiady ho anareo. Vao nandroso ny zanak'Israely Andriamanitra niady ho azy ireo. Ainareo zavatra nataon'Andriamanitra. Voalohany, nasiany aizina nampisaraka ny Egiptianina mpanenjika sy ny zanak'Israely nitsoaka. Raha izay. Faharoa, nesoriny le aizina, nijabaka nitsofoka nanenjika ny zanak'Israely tao anatin'ilay tany maina nisokatra ny Egiptianina. Jerevan'Andriamanitra zao dia niongotra daholo ny kodiarana. Matoa zany miala ny pneu amin'ny fiaranao jerenao Andriamanitra. Amin'ny fomba anankiray zany. Tonga dia miongotra ho azy daholo ny bilao rehetra. Dia tsy afaka mampiasa kalesa tsoa fa tsy maintsy manenjika mandeha tongotra. Rehefa afaka soa matsara ny zanak'Israely hozy Andriamanitra hoe ampy ny fanokafana ny ranomasina. Nanao baiko anankiray fotsiny Andriamanitra, tonga dia nikatona ilay rano. Izay ilay hoe Andriamanitra miady ho anao,
Izaka ny namon'ny Egyptiana. Ataontsika irava re. Iza namon'ny Egyptiana, Andriamanitra nandringana azy tamin'ilay ranomasina nakatona. Tamin'ny Mosesy mbola tsy nahalemem-panahy. Egyptiana firy ny matiny, anankiray no vonoiny. Ohatrany hoe rehefa tsy mahalemem-panahy ianao, possible misy problème mivahana tena avereno anankiray hoe. Avereno anankiray hoe. Vao nahalemem-panahy Mosesy, tonga dia ny lahy matoa rehetra ringana niala amin'ny Pasika. Ny lahevy sy ny faralahy ringana tao amin'ny ranomasina. Tonga dia Andriamanitra manao intervention mamazy manahirana rehetra. Manantena fa mba ho ianao izay olo izay atoato. Ianao le mahay mametraka ny adinao eo am-pelatan'Andriamanitra, ary ho tonga saina sy resy lahatra ianao, tsy ady ho antenanao, fa ino fa izay napetraka tao amin'Andriamanitra dia hijoro izy hiady anao ara-potoana. Eto izay olo izay ary ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy aho hoe ny mpanenjika afara, fa tsy izay manana mpanenjika afara ny mahita fandresena, fa izay manana mpanenjika afara ka Andriamanitra mijoro miady ho azy. Ary olona io nefa tsy hoe olona sendra ny notronon'Andriamanitra, fa olona mametraka ny adiny, tsy miady ho an'ny tenany, tsy miady amin'ny hafa, tsy tia mampiady ary miady ho an'ny hafa. Oza misy miteny verenkely indray mandeha hoe ianao ty mila valina mba ataovy ambo izay indray mandeha zay. Tsy miady ho an'ny tena, tsy miady amin'ny hafa, tsy tia mampiady, fa miady ho an'ny hafa. Raha vao zay ho ny réaction anao, Jesosy outro amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fomba ohatr'izay. Tsy tian'Andriamanitra hoe hira fotsiny nefa tsy fantatrao ny zavatra andrasany. Tokony ampitsika zany iny. Mila miketrika kely zany mipodera ampititra an'izay tononkira zay. Mahirima le izy hoe Jesosy outrony. Yes. Satria za tsy miady ho an'ny tenako. Zay zao tsy nety zay. Ah bon, ry paster Jiva Sir tativero miregle an'izay. Ao tokony isy toana izy mba ho fantatrao hoe raha vao diso ny réaction anao, tsy hanotriny izy ene, na irainao ary zany. T-shirt anao, Jesosy manotrona. Ny anarana hoe fasolotany amin'ny tribonaly hoe irabeaja hery-jao fanotronana. Anarako zany. Nirina Kristian, alleluia. Ny hira ataonao Jesosy outrony. Fa raha vao tsy miaina an'izany ianao, dia ho izy ny tompo hoe ary aoka ianao Fahalemem-panahy. Ohatran'ny nety iny e? Ary misy mety dia misy alleluia. Tena akaikinao, tianao avy Andriamanitra hiady ho anao e. Zao e, ataontsika tsy handeha hampazarana. Vao raika tsara zany, ataontsika tsy handeha ataontsika tsy handeha hampazarana vita ny toroteny mpanomp'Andriamanitra dia hinana fandraisana dia iraha ventsika rehefa avy eo. Aza atao fahazarana. Fa tena tianao tokoa ve hisy fiatraikany ve le mba fiarahantsika eto, sa le fiarahana eto fotsiny mahafinaritra anao? Tsy ampy aoka izy aloha dia ambiance be. Tsy ambiance ny ilaitsika eto e. Jesosy ny ilaitsika eto. Tena ohatrany maivana mihitsy rehefa io paster botabota io mitoro teny. Tsy izay ny ilaitsika, fa ianao délivré, fiainanao miova ny zavatra eo amin'ny fiainanao, misy zavatra mitsombadika. Sady zave! Dikan'izay, misy décision tsy maintsy hovaina. Aza zatra miady ho anao. Zaloha tsy manaiky manao miady ho anao ianao. Mandeha FMP any. Na ohatra re, tsisy exemple tonga. Aza miady ho anao, tena kaikinao, aza miady ho anao hoe. Ho amin'ny mpianakavy ao an-trano, vorolanina amin'ny fotoana ny sakafo. Sokafana ny vilany, manentoento ny loka. Enao ve? Loarana ny sakafo, aza sina fanahiana ao anatiny hoe sao dia tsy azo avelo Andriamanitra hiady ho anao. Mazava izy ny pratika zava e. Fa raha vao eo miteny hoe tandrefa za mbola miady ho anao ianao. Lasa aloha le tsika ny aloha tsy alefa teo dia hitsinan'ny pratika e. Za zany tsy zakako mihitsy le outrony mandeha ny 5 taona mbola outrony.
hay tefika sana 2024 andao aloha fitaina tsara 2023 raha vo ianao miady ho anao dia tsy miady Andriamanitra ho anao. Mety tsy mora le izy satria nofinao zatra miady ho azy, fa Andriamanitra mampianatra mianara mitoky amiko, fa Andriamanitra tsy maintsy mijoro raha vo hitany ianao hoe tsy maka an'le ady ho adinao. Exemple le sakafo teo hitanao mihitsy hoe tonga dia be fandroaka be daholo le teo aloha, dia renao mihitsy hoe manomboka mitebiteby le fiadanam-pomba voaraina teo amin'ny fandraisana andro maraina, dia mianarany aza mitemy mihitsy sasiana resaka mihitsy. Dia rehefa tonga mitoronao amin'izay sokafanao dro le vilany tsisy ninona intsony, dia aza velisy fahasorenana ao anatinao, aza velisy fahatezerana ao anatinao, ataovy anaty vilany le vary zay natao hoe kasoka. Ny ianao tsara indrindra positif eo, amen. Tena seriosa resako zany rehefa avy meme dia miova, tena kaikanao rehefa avy meme dia miova, raha tsy zany tsy sampimezina intsony hoe dia velao Andriamanitra hiasa. Aza miteny mihitsy hoe zao ihany le mavoatao amin'ny tanàna, miady ho anao ianao raha vao zay. Zao tsy tiako amin'le zandry, miady ho anao ianao raha vao zay. Tsikaty moa zany dia asa aloha any ambadika any angamba ny titeny miady ho anao ianao, miaraka amina taimbava kely fotsiny fa maniba zavatra be dia be, tsy hijoro Andriamanitra hiady ho anao. Falifaly ianao manao le kasoka, loharanao le izy, gaga ny olona fa nga ianao tsy nahazo loaka, io misy loaka ka hoentina restaurant ianao rery rehefa avy eo. Te hita fity te hita fity, te hita fity, aza miady ho anao, avelo Andriamanitra hiady ho anao. Ohatra hoe manao baolina tsisy mipasy mihitsy, aza kalma fotsiny, velo Andriamanitra hiady ho anao. Fa izy zavatra ataon'Andriamanitra mitorona eo tsy maintsy ianao mitorona iny baolina hatramin'ny farany. Ohatrohatr'izay le izy ohatra ka baolina ao am-piasana, ohatranao foana le ainao tsy maintsy mivory ary ahilika foana, aza miady ho anao. Taovy tsara ny asa eo amin'ny toerana misy ianao, aza vela ho soreny ianao satria ataon'ny olona an'izay dia simbainao ny asa tsara tokony ataonao ao amin'le fiasana. Ataovy tsara foana le asa fa hitsangan'Andriamanitra hiady ho anao ao amin'ny toeram-piasanao. Eto amin'ny firenena aza miady ho anao. Hoeto eo amin'i Jesosy mba hahafaha mitsangana miady eo amin'ny toeranao. Ringana natelin'ny rano sy ny tany miaramila Egyptiana nanenjika avy tao aoriana, izay nanana programa sy planina ny ringana satria nanaiky ny zanak'Israely hametraka ny adiny eo amin'Andriamanitra. Ny condition mba ahafahan'Andriamanitra miady ny adinao dia ianao manaiky alemy fanahy tsy miady ho anao. Zay averiko, ny condition na ny fepetra ny condition sy ny fepetra tonga n'Andriamanitra hiady ho anao dia ianao manaiky tsy hiady ho any tenanao. Karaha ela be ianao mideside n'izay hoe za aloha tsy zakako fa amin'ny février vao amelona n'Andriamanitra hiady ho anao, hiady ho anahy. Maminany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny mois de février andresy ianao. Fa manina raha androany le fandreseny, fa manina ny andrasana février, satria ianao ihany to dia mametraka hoe amin'ny février vao ametraka ny adiko. Za mahita fa matoa possible amin'ny fotoan'androany fa tsy hoe annulé na reporté dia tian'Andriamanitra ho raisina tanana zao ny adiny tsiraray avy zay tonga eto. Ataovy tehaka amin'ny revidrevitra be, ataovy tehaka amin'ny revidrevitra be, misy fifaliana ao anatinao. Tianao ny Andriamanitra ao, ianao mila mianatra miaraka aminy fa izy tsy nandao anao, fa raha vao tsy hitany io dia tsy afaka manao ninninina izy. Medy ny adiko tompo, tsy hitanao ve manjo ho ahy? Hitako. Maninona ianao tsy manao ninninina miandro ianao ela loatra ianao koa. Tompo, te handresy tozy Jesosy aminao, za koa te hampandresy ianao. Hoviana no hampandresenao Andriamanitra. Te mamaly ny tompo rehefa manaiky ianao hametraka ny adinao ho atoko.
manao aleloia mihitsy ny tompo. Aleloia. Amarana antsika azy. Farana sady ka zay le omaly hoe farana analoha androaniko. Inona ny fahavalo amin'ny fahalemem-panahy momba ny olo Andriamanitra miady ho anao io? Obolona toko 2 reto mila tandremanao. Proverbe chapitre 22 verset 24. Au nom de Jésus, ne sois pas l'ami de l'homme colère et n'entre pas chez l'homme violent. Amin'ny teny gasy, aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miaradia amin'ny olona foizina, na inty hoe amin'ny olona be herisetra. Anankiroa voalaza eto, fatezerana sy herisetra. Reo zany mahatonga anao tsy mahay mametraka, reo ny mahatonga anao lasa tsy mahay mametraka ny adinao eo amin'Andriamanitra, satria le fatezerana manakana an'le famelan-keloka ao anatinao ahafahanao tena mametraka an'le ady ho amin'Andriamanitra. Boky Efesiana toko 4:30 ka hatramin'ny 2:30 dia manazava aminaran'i Jesosy hoe aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Fa nga fanamasina afaka malahelo? Ye, afaka malahelo ny fanamasina satria personne izy, Andriamanitra izy. Tandremo izy ny fanamasina na nasiana tombo-kasenareo amin'ny andro fanavotana, reto ny mahatonga fanamasina malahelo. Tena kekinao possible malahelo ny fanamasina hoe. Dia tena izy, raha vao malahelo ny fanamasina hoe dia ao izy hoe fa tsy mahazo aina izy hoe. Ohatranao ihany ianao ne eo ihany fa rehefa malahelo dia ohatran'ny angony vilia io tsy mientana zany dia ohatr'izay mihitsy fanamasina. Na ao ary izy satria izy vanao fanekena fa tsy andao anao dia tsy mahazo aina izy miasa satria malahelo. Inona ny mampalahelo anao fanamasina? Nomeny eo amin'ny 9:30. Esory aminareo ny folentika, ny fahavinirana, fahatezerana, fitabatabana, fitenenany ratsy, lolo-po rehetra, ajanony reny fa reny mampalahelo ny fanamasina tsy mampahazo aina azy. Ao fa ho ajanoko kary zany dia ina zany ny tokony ataoko? Ao ka samy alem-panahy amin'ny namany avy ianareo, ifampiantra, ifamela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Lasa bloqué ny famelan-keloka raha vao tezitra ianao, dia raha vao bloqué ny famelan-keloka dia tsy afaka metraka an'le ady ianao eo amin'Andriamanitra. Zao zany mamela ianao vao miady izy, teneniny eo akaikinao. Mamela aloha ianao hoe vao miady ho anao izy. Ny dossier misy famelan-keloka no raisin'Andriamanitra ao amin'ny HCC, Haute Cour Céleste. Mazava ve? Tenenao akaikinao, tianao ho voaray ve aloha le dossier? Tsisy kolokolo mantsy ao hoe. Dia ny dossier anao hoe tenena izy, tsy maintsy misy famelan-keloka aloha hoe. Tsy joro zany Andriamanitra natiny hoe ianao zany tena hoe tsy tiako mihitsy izy fa medy io dia mijery Andriamanitra. Avereny tsara le tenena teo fa ohatrany tsy henoko tsara, maninona? Tsy tiako izy. Dia ozy ny tompo, za tia azy. Dia miteny ary za mbola tsy hainao aloha resahako fa le olona tsy tianao aloha miteneniko anao hoe tiako hoe. Ampatonga saina anao fa tsy manahaka ianao zany Raha tianao Andriamanitra hiady ny adinao zany aloha dia aza mieritreritra hoe Andriamanitra miady ny adiko fa misy olona tsy tiako zay dia izy Andriamanitra hiasa Andriamanitra tsy. Tena kaikanao tsy miasa zany izy hoe. Ok, anao zany tsy hananga-pahavalo. Zanga manangana fa izy no mijoro. Dia eritreretany hoe Jodasy tonga madika. Fa valy tenin'i Jesosy Jesosy tsy niteny hoe ary aza mifanoroka ary petsara velatsy. Miala avy teo dia miongotra eo ny lehilahy. Zany ve nitenen'i Jesosy? Hozy Jesosy, oroka avy eo izy ny anaovanao an'izao ary sakaiza. Ny famadian'i Jodasy tsy nanesoran'i Jesosy an'i Jodasy tsy ho sakaizany. Mbola niteneny foana hoe oroka ve natonga anao ohatr'izao ry namana izy. Jesosy zany ka rehefa io foa izy miteny hoe namanao na hoe namana ianao dia zay ataonao eo fa namany foana ianao fa tandremo fotsiny raha vao tsy miova iny dia mety ohatran'ny efa ran'i Jodasy sanatria tsy ho Jodasy zany ianao fa miova tsara fotsiny. Amen. Avereny hoe tandremo fahatezerana hoe. Faharoa, l'homme violent
tout ce qui est violence et brutalité. Ny problema ao ambadiky ny herisetra sy ny setrasetra dia atahorana mamaly faty ianao. Dia nefa raha vao ianao ny mamaly faty dia tsy afaka mamaly velona Andriamanitra. Mazava e? Raha vao ianao mamaly faty dia tsy afaka mamaly velona Andriamanitra. Raha vao mijinja valy faty ianao, mamafy valy faty ianao azafady, dia hijinja valy faty ianao tsy ho ela indray satria nafafinao ilay izy. Zay mahatonga Jesosy niteny tamin'ny Petera, rehefa namoaka sabatra Petera, gaga be Jesosy taiza iny sabatra iny. Zavatra nampianarika anao hoe sambatra mivavaka, sambatra miandra, sambatra malefana, taiza iny sabatra iny. Toy izy Jesosy, tandremo izy fa zay mikitika sabatra ka mamono amin'ny sabatra tsy maintsy haringana amin'ny sabatra. Nisauven Jesosy ny hoavin'ny Petera mba tsy ho haringana amin'ny sabatra, fa afaka antony eo amin'ny azo fijaliana amin'ny vadika izy amin'ny fotoana mampamaritio ny finoana azy amin'ny famaranana amin'ny ministerany. Au bolana 4:17 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe fa mihinana ny mofo ny faharatsiana izy sy misotro ny divay amin'ny fahalozana violence. Io le tian'Andriamanitra avaozina eto amin'ny fandraisana, mihinana ny nofo ny tompo ianao sy misotro ny rany tompo ianao mba ho esorina ao anatinao le fahatezerana, le violence, le brutalité. Rehefa fanoarana resaka sakafo, zafady fa io manavanana za mametsiny aloha fa mazava ny izy rehefa avoaka e. Raha ho any zay mpikarakara lakozia mitodika ao amin'ny cantine manokana zany, izy mandao hoe tantine cantine, sampana anankiray ato amin'ny asa fanompoana zay andry iankina ny fitoriana filazantsara. Tena marina zany rahalahy, mazana be mandeha mitory filazantsara tsy mikaly zany, hoe la velona iny ao amin'ny cantine, ho an'izay resy lahatra miaraka amiko atao avamanina tsara dia ahita fitianao. Amen. Halleluja. Rehefa le hoe tiako ty teteo amin'ny fahalemem-panahy dia mety hiteny ianao hafa ny akoho iny e, iny tempérament any amin'ny akoho iny avy hoe niketiketohanao ny zavikelinao. Raha sany ianao zany tonga va le zavikely bebe maninona anina satria zarinao tena akaikinao le izy anie fanazarana hoe zao tsy hoe meme fotsiny tsika efa miova. Rehefa mihinan-kanina ianao aza setsasetsaina raha ngale sakafo ho an'ny milamina. Ok, anao alefaka taso tandremo fa ny zavatra negligenao dia animba zavatra be deabe any amin'ny hoavinao. Raha vao tsy fehezinao io, tsy apozinao any amin'ny fiatrehana any amina ohatra tsy haiko hoe amboary tsara fotsiny io, tandremo ny violence sy ny brutalité. Fantatrao ve natonga n'Andriamanitra nanapa-kevitra handringana ny zanak'olombelona rehetra tamin'ny andro Noa? Zao ny teneniny Genesis 6:11, simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady endoza feno violence. Krizy na fahalemem-panahy natonga ny fandringanana ny tany amin'ny safodrano Noa. Tandremo fa raha vao ny vaovao jerenao resaka violence foana, tafiditra le izy. Tandremo ny film jerenao resaka violence, miditra le izy. Tandremo ny dessin animé jerenao, raha vao misy violence iny dia manomboka miditra. Tandremo ny jeu vidéo ataonao, fa raha vao jeu resaka violence. Zay moa taloha zany tamina nos jeu, fa nga pasteur nos jeu nisy taona mba tanora ihany fa zay tonga dia teraka to dia nampianatra. Alléluia. Fa ny jeu tena faran'izay tiako dia baston, reny le misafidy personnage reny dia le raikitra mividy manafatra boky mihitsy avy any an-dafy mianatra an'le combinaison aza atao tratra eo tsy miaina, mivonto mihitsy ny akibe. Tateoriana amin'izay vao tonga saina hoe ary zay zany natonga na lasa niady ho an'ny tenako tamin'ity point anankiray teo amin'ny fiainako ity zay tsy tokony rateko fa lasa raté le izy satria ny réagira diso avy amin'le jeu nataoko namolavola ny fahazarako raha tokony nangina tsy ady ho anahy dia lasa niady ho an'ny tenako dia tsy nijoro Andriamanitra dia lasa erreur andray mandeha nanimba fiainana 10 taona. Mananatra anao amin'ny anaran'i Jesosy ajanono ny film kung fu, ajanono ny katsa fa zay mahatonga anareo menakavy ao satria zay no ampidirinao. Dia rehefa misy zavatra mitranga tonga dia hibata dia anatota
satria zay no nampidiriny ka izy pastera mba mampiala ala voly afaka miala voly mijery akoho ianao. Amen. Le poulet est un animal qui, il mange des vers de... Afaka mijery des documentaires resaka akoho ianao. Aza sina excuse, aza mihinan'ilay voankazo anankiray voarary. Misy firy moa pastera? 2000. Tandremo ny tempéramentanao, tandremo ny sentimentanao, tandremo ny ao anatinao. Tena akaikinao, tandremo ianao mora tezitra hoe. Tandremo mora misetrasetra hoe. Zay no mahatonga antsika rehefa hanolotra zavatra dia tsy atsipy fa omena. Dia ahoana zany pastera rehefa basket dia omena zany ny baolina. Ianao koa raha dia efa fialam-baniny mihitsy ne. Sport ny antaninao zany ane. Fiainana andavanandro le resahako. Rehefa hanolotra zavatra dia atolotra dia omena an'ilay olona. Mahita fa ny ao am-pon'Andriamanitra, tery Andriamanitra te handray an-tanana ny adinao. Mety fotoana mamety angamba ny androany ahafahanao mijoro manova famindra manasanao hitsangana. Mino fa fotoana mamety androany ahafahanao mandray fanapa-kevitra entitra hoe manomboka androany tsy ady ho anatsony satria te ahita n'Andriamanitra iady ny adiko. Enio tsara fa ny karazana ny tarafana le toe-ponao iny dia any amin'ny zavatra ataonao andavanandro eo am-pisakafoanana any am-perinasa any dia ahitana hoe sao dia mody malefaka ianao fa rehefa tena miatrika fiainana dia tsy malefaka ihany dia manjary miandry an'izay fotoana mamety zay Andriamanitra vao hijoro. Zao Andriamanitra tsy hoe mahita alefahana kely tonga dia mihetsika fa Andriamanitra miandry ny fahafen'olona fahalemem-panahy anatinao vao hijoro izy hanao ny rehetra amin'le mba ady tianao ho raisiny an-tanana mba ho ampandreseny ianao satria tsy miady ho anao ianao fa izy no miady ho anao. Tena kaikinao tianao avy Andriamanitra hiady ho anao hoe aza miady ho an'ny tenanao hoe aza miady amin'ny hafa hoe aza mampiady hoe fa mediva ho an'ny hafa kosa hoe. Amen. Aoka isika andiny tena alohan'ny irosotsika amin'ny latabatra dia toantsika hiverina amin'Andriamanitra. Raha renao naizanaiza na oviana mety nisy fotoana eno nanontaniany olona hoe efa any aminao nga volan'ny jirama dia tonga dia sorena be ny s'énerve ianao dia tezitra be tonga dia brutal be hoe nenanakoa marary mila fanasitranana ianao zany. Fanontaniana tsotra anie zany valiteniny zany dia hoe mbola tsy aty aminara neny ny volan'ny jirama fa mbola ny ekibo ny tompo. Amin'izay omeny tompo izy fa raha vao ny ekibo ny omby dia ty laza aminao fa ny omby mety tsy anomen'le izy satria hoaniny eny. Tandremo ny zavatra teneninao. Mety rehefa le ariva iny efa samy reraka tonga avy any ny zanakao papa maman soka dia ianao to dia miketoka marary mila fanasa hitako Jesosy ny teny tsy ny salama mila mpanao fanafody fa ny marary reny nefa avy eo manenina ianao dia nanenina koa ary azy nao zay réaction zay dia ovintsika nanenina ohatr'izay foana mandraisa décision tsara fa te hijoro Andriamanitra ao aorianan'ity fotoana ny communion ty te hiady ny adinao izy. Ainao hoe ny zavatra mitranga rehefa Andriamanitra miady ny adinao ranomasiny ampiasainy ianao miampita ary ny mahafinaritra lasa niampita ianao. Taovy amen. Alleluia. Ianao tafavoaka, ianao tsy misasatra ary le zavatra mitranga tsy mila jerenao akory fa any zany. Wow. Le korotana sy le sakorika ao aorianao zany tsy averin'Andriamanitra ho atrehanao akory. Hoy Andriamanitra hoe toy izy ny dianao ry zanako mandrosoa fotsiny fa za mikarakara an'izay mitady anenjika sy bloquer ny fandrosoanao ao arenanao. Taontsika hivavaka miverentsika tsirairay avy natrehan'Andriamanitra tamin'ireo teny izay nomeny antsika androany hoe aza miady ho anao. Raha nisy taonanao renao mihitsy hoe miady kely ho anao ohatrany izy koa zany pasteur ny efa ela ihany tsy ela zany io rehefa vitanao mamolaka ny ao anatinao tsy ady ho anao. Dia mifona amin'i Jesosy fa isaky miady ho anao ianao dia manakana an'Andriamanitra tsy ady ho anao. Dia avy eo nefa tsika reraka rehefa tsy miady Andriamanitra satria tsy tafavoaka le ady. Misy taontsika miady aman'olona
aoka tsy izay intsony ny fiainanao aorianany androany. Misy taona koa any anatsika any misy intérêt kely zay dia apeditsika le olona dia mivoaka le tombontsoa atsika dia le olona avy eo miady. Ary indrindra misaintsy anahy mihoatra noho ny tenanao mba miedio ho an'ny hafa eo amin'izay toerana misy ianao. Ataovy misy fiatraikany sy tombontsoa ho amin'ny maro ny fisianao eo amin'ny toerana anankiray, mety mahadada, mety mahadirecteur, mety maharesponsable, tsy haiko hoe inona. Verena amin'Andriamanitra raha toa ka renao hoe ny zavatra tokony natao ihany fa tsy natao. Raha aminaran'i Jesosy iverenana eto anatrehanao androany maraina tokoa amin'ny fahatsapana fa diso teo anatrehanao zay. Renay tao anatin'ny fampahirezanao androany fa na dia efa nataonao tao anatin'ny ary ny fahalemem-panahy dia misy taona zay diso famoahana toetra mbola miady ho anay ihany. Ohatran'ny hoe tsy andrinay izany le nao miady ho anay. Dia nefa ao anatin'ireny dia manaonao foana zay satria mireporte ny fotoana iadivanao anay dia reraka izay avy eo. Ifonanay aminao Jesosy ary tsy tiana hiverina intsony izany. Ary misy taona izay tompo dia toy ny miady amin'ny olona satria heverinay fa le olona ny mety manakana anay na mety ho manimba ny anjaranay na mety hoe naka ny anjaranay mihitsy satria adinay fa ny anjara dia personnel avy aminao ka tsisy afaka maka izany fa ampy mihoatra noho izay ilainy rehetra ny voninao aminao. Ifonanay aminao ihany koa tompo raha mety nisy fotoana izahay mihitsy ny mampiady satria misy tombontsoa kely mba tianay ho azo. Le tia kely dia manaonao foana. Ary ifonanay aminao ihany koa misy taona izay tsy mihevitra ny hafa, tsy misaina ny hafa, toy ny hoe velona ho an'ny tenanay fa tsy mba velona ho anao mba hanaso ny manodidina. Izany rehetra izany no entanatrehanao amin'ity marain'ity. Ary indrindra reny fotoana rehetra izay tsy ny fehezana hoe fahatezerana fa ny fahatezerana dia manelingelina sy manimba ny fahafahana miaina amin'ny fahalemem-panahy mba hahafinaritra anao sy hahafahanao miady ho anay. Ary indrindra misy taona izay misy herisetra tsy resinay any anaty violence brutale zay na ao an-trano na any am-pianarana na any am-piasana drandray atao amin'ny asa fanompoana mihitsy azy adinonay fa mijery anay ianao. Izany rehetra izany dia ifonanay amin'ity marain'ity. Ary mino izay fa matoa nomenao izany teny izany voahomana ny famindrapo sy ny famelan-keloka ary voahomana ny raha afaka mafa sy anangana vaovao mba ho depara vaovao ny olona malemy fanahy rehetra indray ty fotoana marain'ity miaraka aminao. Tsy andrinay ne Jesosy le enao mba hiady ho anay, tena tsy andrinay nefa izay ihany mampahela azy. Matsiaro ny teninao tokoa hoe onerako ny taona lany ny valala. Sotra ray aminaran'i Jesosy. Amen. Ny alina zay namadiana azy Jesosy nandray mofo. Izao ny teneniny hoe tia ny tenako izy izy na ny nofoko izay ny vakiana ho anareo. Izao no atao fahatsiarovana. Ny nofoko Jesosy ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Misaora azy. Sotranao zay Jesosy, velarinao ny latabatra ahafahanay mihinana ny nofonao, ahafahan'ny fiainanao mahazo aina tao anatinay, atonganay ho mora malemy fanahy kokoa no le toetra taloha izay efa aresy satria ny fandresena dia efa nomena ho anay. Sotra ny fotoana androany maraina aminaran'i Jesosy. Amen. Raisin'i Jesosy ihany koa ny kapoaka nisy ranom-boaloboka dia izao ny teneniny hoe tia ny kapoaka ny fisaorana raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny erika ny maro. Nanomboka teo ny avao ny zavatra rehetra. Navao zay Jesosy ny testamenta. Niditra tamin'ny tontolo vaovao ny fiangonana. Ary androany ihany koa tian'Andriamanitra hisitraka ny zava-baovao ho aminy ianao amin'ny alalan'ny fijoroa ny ady ho anao rehefa manaiky ianao ny alemy-fanahy tsy ady ho an-tenanao. Ny anaran'i Jesosy nanononako voavela ny eloko ao. Ny anaran'i Jesosy nanononako fa voavela ny elontsika tsiraray avy. Ty marain'ity dia ho maraina fiombonana, maraim-pihavanana. Atonga antsika tsy ady ho ahitsika intsony fa tonga antsika hisitraka an'izany Andriamanitra miady ho antsika. Misaora azy. Avy fontanao dia isaora Andriamanitra fa manomboka vaovao indray zasy ianao. Isaora izy fa ny ao am-pony mihitsy no aborany sy asehony hoe
miaraka amin'le fampanantenana fa hijoro izy hiady ho anao dia nomeny anao mifanambarana hoe ity le zavatra andrasa mba ahafahany manao an'izay. Tsy tiany ianao hiady rery, tsy tiany ianao hiady ho anao, tsy tiany ianao hiady eo manofo dia hiady aman'olona, fa tiany ianao anina fahalemem-panahy metraka ny adinao ho adin'Andriamanitra. Sa raha totanao dia averena hoe Jesosy tsy ady ho anatsony matoky ianao dia apetraka eo an-tananao ny adiko ary ianao mahalala an'izay lalovako. Tsy ady aman'olona satria tsy izay ny solution, fa ianao ny solution ako. Tsy hampiady olona fa mazanaka ao dia hampiavana ny olona miady ary manomboka androany Jesosy dia mianatra isaina ny hafa eo amin'izay misy eo amin'izay nanendrenao dia mba hisitraka fahasoavana sy fahatsarana ny manodidina. Jesosy avy any Nazareta miady ny adiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho an'izay afaka mitehaka amin'ny hafa mafy ho an'Andriamanitra. Mazoto na vetivety dia misy pasteur anao vaovao dia aorianan'izay tsika anao fiankofana fidarana anankiray dia miravintsika araka ny teny hoe mba hiezaka hirava aloha. Aiza le pasteur anao pasteur? Tainy Jesosy daholo hiezaka hiteny amin'ny fahalemem-panahy, teny malefaka. Tainy Jesosy daholo tompoko, mila pratikena ny teny. Alleluia. Filazana voalohany ny amin'ny croisade 30-31 oktobra dia 1er novembre ho avy izao, izay ho tanterahan'ny fiombonan'ny fiangonana rehetra ny Mahajanga, izay anasaina antsika rehetrarehetra ampitiavana ihany koa anatin'ny fahalemem-panahy, anasaina antsika tsirairay azy. Amen. Amen. Tena hoe tongava dia ataovy izay azon'ny tananao atao. Betsaka ny asa sy ny adidy miandry eo amin'ny fanatanterahana an'izany asa izany. Misy ny flyers, misy ny transport sy azon'ny tananao atao dia ataovy. Raha misy zavatra apetraky ny tompo ao anatin'ny fonao dia araka ny nambara teto hoe mila manantona ny pasteur Aja. Pasteur Aja itsy ambadika itsy izy sao dia mavaka mivoaka kely azafady tompoko. Azafady tompoko. Ya. Io pasteur Aja dia omenao anazy ilay izy dia afaka miresaka aminazy ianao zany sy apetraky ny tompo tsy antery dia ataovy zany amin'ny fofy ny fitiavana. Rehefa mirava ihany koa dia mijanona ny isa-tsampana. Ny ankizy miakatra azafady, tonga dia miakatra ny ankizy, ny choral, ny lioan'ny joda manao misy mpanjaka. Izay mampiavaka ny tiasa fanompony ity, tsisy fombafomba fa rehefa milatsaka ny direktiva tonga dia exécution immédiate ao anaty fahalemem-panahy. Alleluia. Dia ao anatin'izay mijanona ny isa-tsampana rehefa avy eo, tady verina ilay fahazarana. Mijanona ny isa-tsampana rehefa avy eo 5 minutes fotsiny ny fijanona ny isa-tsampana, vaovao sy ny sisa. Ireo izay te hanoratra anarana anontany andindiny dia ary amin'ny taty fara, ery amin'ny fidirana ery izy any manontany dia misoratra anarana any amin'ny tompona andraikitra isa-tsampana isika tsirairay avy. Azadinoina ny sekoly latsinainy talata larobia shop U Analakely riana faharoa amin'ny 7 maraina hatramin'ny 7 sasany maraina. Shop U Analakely riana faharoa na shop Rite taloha amin'ny 7 sasany hatramin'ny 7 sasany. Latsinainy sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana, larobia sekoly fitaipana sy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Amen. Mbola tsy tonga le izy, zany hoe tsy maintsy tohizana aloha zany ao vaovao anaty fahalemem-panahy. Alleluia. Azadinoina ny manaraka ny radio FM 90.8, FM 90.8 ho an'ny Antananarivo dia misy ihany koa ny pejy FB ny hvkl-mission mitondra ny anarana hoe hvkl-mission events. Dia ao anatin'ireny daholo ny toroteny ny any Majunga zao dia mandeha ao. Raha sanatria ianao ka tsy afaka noho ny antony maro samihafa tsy afaka mandeha any Majunga dia mandeha ao anatin'io ny fotoana amin'ny fiombonan'ny fiangonana any Majunga. Dia afaka manaraka tsy tapaka ny radio zany ianao dia mipage FB mandeha foana koa ny toroteny ao. Misy toroteny azo enona ara-potoana. Ndao tsika ary haninjitra ny tanantsika eto amin'ny reto box reto dia hivavaka tsika.
ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa afaka nanolotra ho anao indray izahay Jesosy atolotra izany ho azo fanan'olona marobe ho voatahiry amin'ny fotoana iverenanao sy sehonao eny amin'ny rahoanlanitra tahio zany ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manana ireo enta mavesatra ireo amboa rehetreo atongony misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Oaziniat si voninahitra medrikilay nadresy hoantsika nalevina nitsanana mike ny fasana tsy natazonazy fideran deo azy mandrakizay ilanandres tompony fanalay misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Tiwelintu aitazisi niranumas ufafani wawachanjai tapi chanyati Sabotsy
manana mpanjaka ianao, ao anatina fanjakana ianao, misy tafika io fanjakana io, ary momba anao le mpanjaka maniraka ny tafika ampandresy anao, tsy miady rery ianao. Amen. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a, vavaka izay ampianary izay tsy ho mora tezitra, tsisy miafina aminao fa betsaka ny zavatra mahampatezitra Jesosy, mampahasorena, manafotoana. Rendretreny nefa dia manakana ny efikasité amin'ny fijoroana eo natria anao. Lasa voasembatsembana ny vavaka ataonay. Eny fa na dia ny fonay aza lasa tsy mahita anao. Lasa mitebiteby tahaka an'izao tontolo izao zay nefa afaka hanova zavatra ianao rehefa mitsahatra sy tombony tsara izay. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay rehetra mora tezitra manatrika eto. Ampio izy, ampio izay. Ampio izay mba afaka hifeha ny zavatra mety tsy zaka, na tsy tiana, na tsy ekena. Mba tsy ho mora tezitra fa hitahiry fifaliana ao anaty araka ny teninao hoe mifalima ndraika ariva. Mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa zany sitrapon'Andriamanitra mikasy Jesosy ho anareo. Raha misy ankiolona manatrika eo Jesosy tena tsy hitan'izay atao fa lasa miaino anatina herisetra, ao anatina violence sy brutalité foana ny andavanandrony, ary victime man'izany vady aman-janona na ny ampiasana na mety hatrany ampianarana. Aoka hiaisitra sy ongotra izay rehetra tsy nambolenao amin'ity marain'ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mba hay ametraka ny adinay eo anatrehanao tokoa. Mba tsy ho ilay karazan'olona miady ho anay izay, ary tsy ho ilay karazan'olona miady amin'ny hafa na iza na iza. Tsy natao hiady amin'ny mpiray-tam-po izay na fianakaviana na mpiara-mivavaka na olona nanana vola tsy mety mamerina aza tsy tokony hiadivanay, na tompom-bola mitako ny volany aty aminay koa dia tsy tokony hiadivanay. Zany koa Jesosy mbola vavaka manokana ataonay, ary indrindra tsy tokony hiady amin'ny mpitondro izay. Aoka izy fanasitrahana androany, tena tia hitanao hiasy izay Jesosy, tia hitanao hiasy izay. Zavela izy hiady ho azy tsy ho manomboka eto, hiady aman'olona na ianko mbola ampiady tena. Aoka ho tanteraka ny fiainanao araka izay fandraisana androany tokoa, ary indrindra mba hisaina ny hafa, mba hitsimbona ny hafa, hianatra n'izany toetranao zany. Aoka izy fanasitrahana androany, tsaroviny tsirairay avy amin'izay mba vesatra ady-saina kely sy problema mety nentina teto. Natao ihany ny hira sy ny toroteny fa mety mbola mibana kely ao anaty, satria rehefa miraha veto dia tsy maintsy hiatrika amin'ny fiainana andavanandro. Izay mihitsy nefa niantsona ianao satria fantatra fiainao ne manova zavatra Andriamanitra ianao. Tsaroviny famindramponao ny fotoana ny saintisaina androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tatsika hivavaka ho an'ny asa izay miandry antsika miaraka amin'ny fiombona amin'ny fiangonana. Dia aloha tsika hiteka mafitsara ho an'ny tompo aloha. Tanteraka tamin'ny lakamisialina teo an'izay afaka nanaraka direkta dia afaka mijery diffusion koa ianao ny afatra niaraka tamin'ny fiombonana. Ataontsika hoe presque au grand complet fiangonana rehetra tao Majanga. Tena mbola tsisy ohatr'izany hatr'izay ny rahantsika tamin'ny tompo, ary tena mihina fa ho tanteraka ny hoe tsara raha mipirahalany miara-monina fa ho didin'Andriamanitra eo ny fitahiana. Ndao tsika hivavaka ho 3 andro io anavotan'Andriamanitra olona be dehibe, amonjen'Andriamanitra olona be dehibe. Ao anatin'izay koa amonjen'Andriamanitra amin'ny fiangonany, amonjen'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Ninina mety ho zavatra manjo azy. Asa rato ny tana dia ataovy mivavaka ao manokana. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mianara mivavaka mafy, aza miainio akaikinao. Teneno Andriamanitra tompo miantso mafy anao zay. Mila anao zay amin'ny croisade 3 andro io. Tsarovy ny 30-31 octobre sy ny 1er novembre. Erana fiombonan'ny fiangonanao rehetra sy ireo pasteur évangéliste sy mpanomponao any Majanga.
mba ho fotoana anankiray anavotanao olona, amonjenao olona, amonjenao ny tanàna, amonjenao mpitondro, amonjenao manam-pahefana, amonjenao mpanota, amonjenao olona hafa firenena, hafa fivavahana, mpanompo sampy, manompo Andriamanitra tsy izy, manompo devoly io fotoana io, atao fotoana amonjenao zany olona be deaibe zany, amonjenao ny fiangonanao, amonjenao ny mpanomponao, amonjenao ny zanakao ihany koa, ninona mety mba manjo azy. Ao koa 3 andro ahitany ny fanatrianao mivantana eo, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, mpiaino vavaka ianao ary mpamaly vavaka ianao. Mankasitraka izay tompo, sotra ny fotoana androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy sekoly amin'ny semaine ambony latsinainy talata larobia, ataovy misy etahita foana ao anatinao. Dia amin'ny zoma mbola misy fotoana, ary sabotsy maraina eto mbola misy fotoana. Mbola miaraka aminareo eto ny tenanay tompoko lasy tompoko vavy, aza mifamela reretintsika. Mbola fitaitsika tsara ny sainte-seine, dia misy ny ekipa efa miainga foana anatin'ilay izy, fa tsika tsy maintsy hivavaka eto foana nome voninahitra ny tompo, dia mihinao fa ny fanatrehan'Andriamanitra amenao anao, ary tsy saraka ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Raisy nitsotra azy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Manomboka amin'ity ity no hanononoko amin'ny anaran'i Jesosy, fa hitsangan'Andriamanitra avy eo amin'ny seza fiandrianany. Hiady ny adinao, hiady ho anao, eo amin'izay heverinao fa vitanao, nefa mbola tsy vita foana hatreto, fa indrindra eo amin'izay hitanao fa tsy vitanao. Iseho Andriamanitra, ary araka ny fampanantenana, hoy ny tompo hoe indro izao mbanao mandrakariva, mba rahapatonga fataperan'izao tontolo izao. Ary ty taona 14 ty, dia niteny Jesosy fa hamangy ianao ny fanotronany. Mandehana, bon week-end, tainy tompo mivavah tsara, mijoro tsara, fa manomana zavatra tsara Andriamanitra rehefa avy eo. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.